Miarabantsika rehetra manona ny fahasoavan'ny tompo Kristy Jesosy amintsika rehetra. Zavatra mahafinaritra ambarako antsika aloha dia efa afaka manao directa zany ny tenako ity pejy vao nosokafantsika ity satria tapitra ny fepitaona 60 jours nomen'ny plateforme Facebook ao anatin'ny réglementation izay tsy misy hoe inona akory à partir ny hoe fanokafana pejy vaovao. Nagagana fotsiny ny fotoana vao nisokatra le pejy nanao directa koa dia nandeha somatsara le direct de tapitapika eo nisy an'izay restriction izay hoe miandry 60 jours après ny fotoana nanokafana ny Facebook zany zay vao afaka manao directa ny pejy vaovao anankiray. De isika olona passion isika ihany koa tsy de hoe mitépendre betsaka amitony plateforme itony réseau itony zay vao afaka maneho hevitra fa amin'ny maha-passion antsika sy ny hoe tsy rattaché be loatra amitony zavatra itony dia à la hauteur ny zavatra misy zany isika zay ny valin'ny patience atsika dia afaka manao directa isika amin'izao vanim-potoana iresahanay zao. Ny fomba hitondrantsika ny fifampizarana de tahaka izao ny profil diluile fanosorana dia ataotsika pejy fizarana fampianarana toriteny. Ny page ity nosokafantsika ity diluile fanosorana kosa dia ataotsika page réflexion indray zany. Ary ny YouTube dia famoatsika azo roa mitambatra fa samy pejy diluile fanosorana daholo ireo. Efa niteneniko teto ihany koa fa misy manomboka andian'olona mitondra ny pseudo diluile fanosorana any de manindry fotsiny zany hoe tsy responsable amin'ny zavatra ambarandreny olona ireny tena koa satria misy ny manao fausse information mety mitire profit sy intérêt ihany koa resaka vola business notran'izany satria zany zavatra courant be amin'izao vanim-potoana iainantsika zao de zay nanaovako an'izao fanambarana izao hoe tsy responsable ny amin'izany zavatra izany ny tena koa fa mazava ny pejitsika anankitelo ny profil diluile fanosorana lay voalohany indrindra ity pejy ity zay vao nisokafantsika aingana afaka manao directa araka ny fanambarako teo après ny fepitaona napetraky ny plateforme izay ao anatin'ny réglementation ary ny page YouTube izay mitovitovy taona amin'ny profil diluile fanosorana ihany no nisokafany. Shalom. Inary iresaka kely an'ilay ouverture na Jeux olympiques teo isika. Zay ny zavatra ho resako hitondrako tsy peliteny tsotra de tsotra sy ataoko fohy fa tsy ataoko lavabe atao anatin'ity mivantana ity. Niarana hita isika ny ouverture ny Jeux olympiques taty aminay plus précisément au centre de Paris tao amin'ny La Seine renirano La Seine izany en plein centre mihitsy namakivaky ny jardin de la Tuileries ny place manandaza isan-karazany ny renirano La Seine Tour Eiffel sy ny sisa be da be. Samy lidera sy nandoka daholo ny olona hoe enjana ny vazaha. Oui, marina zany. Paris c'est la plus belle ville du monde. Zay no médiatisena, zay no ambara etseroa efa retany horetany sy rendanitra. Ary raha mijerytsika émission ohatra any Madagascar na ailleurs tany andalam-pandrosoana
de arantiranty ny atsaran'ny grande avenue ny place Charles de Gaulle étoile zavatra tsara rehetra zany fa tsy misy zavatra ratsy mihitsy de mbola naneo an'izay hoe maha-puissance mondiale azy izay ny frantsay 5e puissance mondiale tsy haiko no efa nihitana na niakatra tamin'iny hetsika ouverture na Jeux olympiques iny ny se montrer à la hauteur ny événement de samy nandoka teo daholo tena tsara tena illuminé tsy nisy ohatran'izany azavana mamirapiratra manjelanjelatra mitsefitsefotra sy ny tsy haiko tsony oui marina daholo zany fa ny zavatra mba ho resahako amitsika zany de hoe ho resahako amitsika hitondrako tsy peliteny sy indro-peo kely amitsika de hoe ho anay miaina sur place zany tia manao analyse sy tia mamakafaka dia ny fono hypocrisie be mihitsy tena misy resaka hypocrisie lalina be mihitsy iny resaka Jeux olympiques ampiainana an'izao tontolo zao asy ampiainana ny citoyen ny teratany frantsay na tsy frantsay iny misy resaka hypocrisie lalina be ho iaho satria amina miliara no nentina nanadiovana ny lasaine mba hoe ahafahana manao taranja sy ahafahana mametraka ny norme amin'ny tokony ho izy ahafahany mpikirakira sy ny mpandray anjara misitraka finomanosana na taranja hafa eo amin'ny lasaine milliards de milliards kanefa isika am'izao tsika miresaka zao de Madagasikara mitsaly rano any Afrika ny ahitany sy ny sisa be da be tsy tokony ahatonga sainanao ve zany teboka anankiray zay même hoe eto à la France dia ny teratany frantsay rehetra dia mitaraina menimenina miraly satria raha izany vola amina miliara tsy tokony tsoforoana izany fotsiny ihany no atotona amin'ny investissement karazany zavatra hafa na prime salariale na amresaka réforme na retraite na ny médecin na ny urgentiste na tsy fantatro domaine publique zany isan-karazany satria ihany misy souffrance ambadik'ilay izay hoe milliards de milliards atotona amin'ny fanadiovana any lasaine izay fotsiny ihany zany hoe toy ny cache misère zany lay izy zany hoe arantiranty lay zavatra te hafan'ny olona sy dogatoko hafan'ny olona hoan'izay mandokandoka hoe tsara sy mamiratra à l'œil nu fa ambadik'izay misy misère misy fahampitehana misy otrika misy loto ny zavatra tahaka an'izany zay no mahatonga antsika milaza fa mifono hypocrisie be izay teboka anankiray izay fotsiny ihany dia efa afaka mahalaza zavatra be da be mihitsy tsy izay ihany fa reny artiste nampandraisina anjara ry Ayana Nakamura ry Céline Dion tamin'ny événement d'ouverture ireny Céline Dion zao dia 2 millions d'euros juste mihira anankiray morceau ana hira anankiray ilay hira ny Edith Piaf iny fantatro Edith Piaf ny tompony iny na tsy haiko tsy de fantatro loatra fa ataoko entre parenthèse zay de Ayana Nakamura 700 000 euros volane zany re olona volane zany de miverina amin'le zavatra andresantsika teo ambadik'izay misy misère
misy otrika be dabe any anatin'ny fon'ny citoyen tsiraray ihany a misy zavatra be dabe tokony alamina tsy alamina sy ny sisa be dabe fa ny tena marina tsika aloha tsy resaka hoe inona ny source ny jeux olympiques inona ny atombohan'io a Dieu andriamanitry ny olympiade satria zareo grec manandriamanitra be dabe a tsy hanao détail an'izay isika fa hijanona eo amin'ny fijerena ifotony tsotra fotsiny amin'ny ouverture ny jeux olympiques dia ajanontsika treo ny sujet dia ahoana moa zany no isaina na sieritreretina ao anatin'le thème hoe hypocrisie isika eo ahoana ny isainanao sieritreretanao hoe ry Ayana Namakura miara-mandeha amin'ny garde républicaine zany hoe amin'ny devise mihitsy no misy famiravirana nefa fatatsika hoe iza Ayana Nakamura aiza ry Jean-Jacques Goldman aiza ry olona nanandratra avo ny lentan'ny frantsay amin'ny kultura no olona vulgaire be sy olona pilomano ao anatin'ny télé-réalité sy olona misexpose amina zavatra mialatsina hiteny an'ity vetaveta tahaka ireny afangaro amin'ny devise amin'ny maha républicaine ny républicaine anankiray raha ohatra zany ianao a mandinika ohatra hoe ao Madagasikara dia apirahanao amin'ny miaramira na miara-manao matso amin'ny folo alin-da ampanjakana zany amin'ny république malagasy a de tsy iza fa ry Big MJ ry Watawata ry Wada Yongsa de aiza am'zany lay resaka sata république sy fiandrianam-pirenena tsy mahalasa sainanao ve zany fa izay zavatra izay mihitsy no ampidirina any anatin'ny fond any anatin'ny noyau ny kultura izay inina simbaina satria misy tanjona be dabe ao ambadika la izy hypocrite reo misy hypocrisie be le zavatra tsisy dikany aminy any mame 2 millions d'euros any Céline Dion 700 000 euros any Namakura sy ny sisa zay omeny any tsisy dikany fa aiza ny akany an'izany sy boucher-ny tolon momba an'izany frayana bus zao aty aminay raha ohatra hoe ticket abord 2,50 € izy de lasa 5 € zany hoe augmentation de 100% zany hoe anao ihany no andritany an'io sy akany an'io no vahoaka ihany no akany an'io de izay cercle izay sary zay no efa misy eran'izao tontolo zao fa déguisé fotsiny izy any amin'ny tany andalam-pandrosoana ohatra hoe Madagasikara zao dia mandeha ny propagande mandeha rehetrarehetra de misy vola dépensé anao anatin'ireny ohatra hoe misy andeha tafika afatratra sy atao miatra ny eo amin'ny 13 mai pour 1 mois 2 mois andravana hitsika fotsy de avy eo ny vola ikomblena an'iny mba tsy hidirana perte de alaina any amin'ny sarababembahoaka taxena amin'ny karazan-javatra be dabe na tobila malgaré na any satria de apetraka mihitsy ny quota asiana pression isaky ny ambaratonga-pahefana hoe tsy maintsy ianareo manatratra budget izao isam-bolana izao sataona afana mipousser an'iny de izay no ampiodinana ny izay tokony ampiodinana rehetrarehetra satria nisy volana laina izay tokony fiodinana en amont nampiasaina tamin'ny ouverture ny Jeux olympiques nampiasaina tamina propagande nampiasaina tamin'ny fiara-panjakana nampiasaina tamin'ny fandrombaham-pahefana nampiasaina tamin'ny fampiasana miaramila nampiasaina tamin'ny fampiasana sy fanakaramana androm-panjakana anankiray ahafahana mamikitra amin'ny toerana sy ny sisa be dabe kisazany apetrako sy atosako amintsika izany zany hoe izay la hypocrisie eto amin'ity zao tontolo zao ity fa ny olona tsy mahita an'izany fa ozy ny olona hoe mamirapiratra tsara be c'est la réussite firenena matanjaka
tena mamirapiratra tena nareo de tsy mahita zavatra tsara mihitsy fa de zavatra ratsy foana ny vetsovetsonareo zavatra lozaloza foana ny anareo kristianina ireto zay no interprétation n'olona fa ny tena marina tsy manana masom-pahitana le olona tsy manana fahafahana manao analizy sy mamakafaka tahaka an'izao resantsika izao reny olona ireny tsy ala hauteur ny zavatra misy ny atotoany zay le hoe mouton tahaka ny ondry hoentina any amin'ny abattoir ho aripaka zay fotsiny mena sakafo de mihinana ampijirena spectacle dia mifaly ampandihizana fitombenana dia mandihy mampandihy ainsi de suite hatrany amin'ny fitomanina sy ny fikitromanify de tsy hatreo ihany fa ny conséquence ny zava-doza dia manome image ny tontolon'ny esprit am'izay le izy tsy afaka mivezivezy ny olona ao paria fa clôturena ny sortie rehetra am'izay itiavandry zareo manam-pahefana azy dia manao de tourbe ny olona anankiray apiena manao déviation ny olona anankiray amina fiara ary ny embouteillage tsy aitonona ny karazana restriction be da be isan-karazana satria misy voie réservé ho an'ny Jeux olympiques fotsiny de ianao citoyen olotsotra manao ny asanao andavanandro embêté am'izany zavatra izany tery tsy miaina voageja manodidina ho ipoly fa ny olona manana an Jesosy Kristy voageja manodidina kanefa tsy tery enjehina nefa tsy potraka sy izay afaka ilazantsika azy fa ny zavatra misy aty à la France aty misy canet code barre zay vao afaka monsieur déplacé ao am'izany périmètre ny Jeux olympiques izany nefa ianao amin'ny tranonao amin'ny toerana misy anao zany ve de tsy mahatonga saina anareo zany analyse ny ataotsika ny olona moa mba atravers ny zavatra ambaratsika ohatrao de ozy ny olona hoe de volo partout ny hitatsika tsy mahita zavatra tsara mihitsy fa zavatra ratsy foana ny hitatsika bon zay ny analyse ny olona isika koa de miteny araky ny fijeritsika sy ny fampahitany ny soratra masina sy ny fanazavany erin'ny fanahy masina ty anatsika diraina ny tompo alleluia zany zavatra misy am'ty resaka Jeux olympiques aty raha makaterasy ianao ao anaty périmètre eny am'ireny restaurant na bistro ireny ka mba hisotro zava-pisotro ohatra hoe ny Coca-Cola taloha 3,50 any am'ireny bistro reny de am'izao fotoana iresantsika izao izy 14 € presque 14 € de lanjalanjao am'izany hoe 4% ny fisondrotam-bidiny augmentation de prix zay le iverenako am'le tena manambarako teo hoe hypocrisie totale le izy fa ny tena marina ihany koa de hoe izy ary ny mahazo tombontsoa ao ambadika Jeux olympiques io na tsy Jeux olympiques fa ny zavatra rehetra zay organisena na eny Ambotsiroatra na tsy eny Ambotsiroatra na ailleurs ny futurs Jeux olympiques de any Los Angeles any Amérique USA fa za miteny aminao fa efa tracé daholo le zavatra reo hoe ato afahana misitraka tombontsoa afahana mitsetsitra anao ny point voalohany de hoe iza ny tsetsafina iza asianao ny tsetsafina isika ilay mouton isika ilay hena isika ilay foto-tsakafony zareo mpanambola ary za de miteny zava-miafina kely amintsika anankiray hoe na i Macron na ny président de la République de Madagascar na tsy Madagascar na président de la République ny USA na tsy USA mamitahiraka daholo reo fa ny mpanambola ao ambadiky nyreo ny tena mitracé sy mikirakira ny amanao ny ara-pananao sy ny fiainanao andavanandro mahainao anao zao ny tsy maintsy ataonao asina code barre ianao asina puce ianao ampiakarina ny vidin'entana ampidinina kely ny vidin'entana asina taxe de taxena sy ny sisa be da be tout était tracé si bien calculé bien paramétré point par point coûte que coûte mihitsy ho tombontsoandrareo tsy misy intérêt anao zany amina kely ary izay no antony iresahako eto foana hoe
sy izay miresaka tahaka ny firesahako hoe mandalo zao fiainana izao anairana antsika foana hoe mitody amin'Andriamanitra fa ianao a dia ampifalifalian'ny olona ao anaty kermesy ampifalifalian'ny olona ao anatin'ny Jeux olympiques anapoapoahan'ny olona afomanga sy tsipopoka sy piano magique sy ny zavatra ohatran'izany dia revo ianao mandalo ihany ny fiainana dia ho faty ianao rapitso tsy nanana Jesosy Kristy tsy nanana n'ilay raha tomboka sy famonjena dia matao anatin'ny fazy hoe innocente anao tsy nahalala akory nefa dia fanozaraina aminao ny famonjena nampahafantarina anao zany hoe Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana 2 taona lasa izay le zavatra misy izay ireo tsikelikely any amin'ny tontolon'ny esprit amin'izay isika inona ny zavatra nisy tao anatin'iny resaka Jeux olympiques iny teo ary Namakouraya avec 700 000 euros ny hira niaraka tamin'ny garde républicaine Céline Dion ny hira morceau anankiray izy 2 millions d'euros no raisiny sy ny sisa be da be ireo nanao défilé sy ny etsiketsika tao anatin'ireny fa ny zavatra tena ny intercepté atsika tokony ho misokatra amin'izay fahitana zay ny masonao dia ireo karazana message subliminal be da be tao anatin'ireny na tsapa avy ianao na hita avy ianao na fantatra avy ianao iny le cercle boribory miisa tsy fantatro tsy tadidiko firy ny isan'iny misy heviny ny Jeux olympiade nisy tantara asa raha fantatrao fa ny greka dia nanana Andriamanitra be da be izy ary fafinaretany mpampahory tamin'izany no misambotra Christiane Fervent dia atsipiny ao andavaky ny liona ampovoan'ny stade ary miady amin'ny fahafatesana sy fafinaretana ho an'ireo mpampahory tamin'izany sy mpampifaly mpisitraka zany hoe fafinaretana fa zany mahita an'ilay Christiane mpivavaka miady amin'ny fahafatesana sy viravirain'ny liona viravirain'ny ambody hatramin'ny dernier souffle an'ilay mpino zay ny mahafinaritra azy dia zay guerre sy bataille zay ny atombohan'ny olympiade mbola misy fanampiny fa détail zay nomeko anao zay dia rehefa avy eo iny vatana iny no atao sorona amin'ilay Andriamanitra lay raha mirotsaka lay rararaka tany dia ao anatin'izay miara-mieka sy mifaly daholo ora mirahira sy midera ao daholo fa ilay esprit mianime an'ilay izy no adorena sy anaovana festivité fietsiketsehana dia izay no déguisé mondialisé fandrosoana amin'izao vanim-potoana resantsika izy hoe Jeux olympiques zay niadota amin'ny tontolon'ny olympiade tamin'ny Andriamanitra grek grave be dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe aiza ny raha latsaka aiza ny sorona fanahina sy ny sisa be da be tsy ho aseho any anao zany fa ny tsipopoka sy ny afomanga zavatra mamirapiratra ny sovaly mandeha eny ambony rano sy ny ohatran'izany no aseho any anao fa na izany ara dia ho iateo hoe ny zavatra ny intercepté message subliminal be da be au pied de Tour Eiffel nisy an'ilay œil qui voit tout ny illuminé d'un seul coup namoaka lumière hitanao mihitsy lay maso mireflété amin'izay lay œil qui voit tout lay symbole ny zareo illuminati dia misy an'ilay azavana manazava an'izao tontolo zao dia ny zavatra nisy koa dia lay azavana anainga tamin'ny Jeux olympiques iny lay afomanga tsipopoka sy ny sisa be da be karazana lumière sy karazana loko LGBT isan-karazany dia ny illuminé an'izao tontolo zao
dia zao tontolo zao a tsara tena c'était la réussite tsy mbola nisaotra zany tena misaotra ny frantsay misaotra ny macron misaotra ny mpikarakara ny jezonaipika misaotra anareo fa tsy fatany hoe misy esprit ao ambadika io misy fanahy tao ambadika io misy diabolisation avolenta be izay niandota am'izany tsy misy avabaovao io ty amboniny tany mpitolo teny 19 zay raha tsy teso taloha ihany no miverina dia izay anefa no en effervescence nandroatra tamin'ny mivanim-potoana iny dia hitantsika tao ihany koa ilay scène ny table de scène ny Da Vinci fantatsika Da Vinci olona tsy mpino fa namoaka tableau izy a nankalazaina nalaza lafo be ny tableauany ary ny vidin'izany tableau izany dia amina million d'euros mba tsy tenenako hoe milliard dia ilay table de scène misy repas de communion mireprésente ny mpampianatra sy ny mpianatra fa usurpation an'ilay sainte scène ny Kristy Jesosy ilay izy dia ny représenteny zareo tao ihany koa iny misy ny latabatra dia misy an'ilay sakafo nosokafana dia ny olona rehefa nisokafana ilay sakafo dia olona travesti ny tao anatiny afantatsika izany hoe izy ny travesti zany amin'ny tontolon'ny mondeny LGBT a fanandratana ny kulturany contre nature ao anatin'ny resaka libertinage gaboraraka resaka tsy hoe gaboraraka fotsiny ihany fa mifangaro divay amin'ny fahavetavetana dia tsy inona izany fa ny abomination dia raha miresaka travesti izany tsika dia ny lehilahy miova ho vehivavy a mélange lehilahy misy volombava nefa sady misy nono a no mitondra fitaovam-pananana vehivavy a dia ohatran'izany ihany koa ny vehivavy a fa tarehan-dehilahy be a vehivavy misy nono izy fa be volombava be a sy ny sisa be da be zay le travesti izay le nyteneniko teo hoe abomination grave be mihitsy dia izay no ny représenteny i Da Vinci namoaka an'ilay tableau attention fa nyzanaky zao tontolo zao a dia visionnaire ihany koa ary mi-usurpe foana izy manao usurpation any voasoratra amin'ny baiboly dia mi-inspiré ary mametraka défi foana izy hoe raha nisy mesia tao amin'ny baiboly a dia manana ny mesiany koa izy lehilahy nota antikristy raha nisy mpianatra tamina sainte scène teo amin'ny latabatra table de scène niaraka tamina mpampianatra Jesosy Kristy sy ny mpianatra nombe folona dia nanao tableau ihany koa Da Vinci représenté an'ilay mpampianatra sy izy raiky ambiny rombe folona représenté ny amin'ny tableau dia ny représenté ny Jeux olympiques 2024 ihany koa iny tableau an Da Vinci fa ireo mitondra ny esprit abominable lay abomination absolue no ny représenté ho sakafo dia tsy inona izany fa ny mondany LGBT ny travesti tsika tsy manana olana amin'ny sarindasany sarim-bavy sy ny ohatran'izany fa ilay esprit no potsiriko amintsika zazavaiko amintsika ampahafantariko antsika zay ny zavatra ny représentena tamin'iny ina ihany koa ny azoambara ihany koa dia anisan'ilay représentation an'ilay soavaly fotsy a eto dia resaka ny apokalypsy toko fahenina sy ilay soavaly atsatra mandeha teny ambony rano soavaly fotsy afantatsika fa tsy ho aza vaika le sofitopitigniko a représenté an Jesosy Kristy fa ny tena marina izay le nambarako teo hoe Satana dia mametraka référence foana izy après une inspiration any a mahay soratra masina Satana mahay soratra masina izy ary soratra masina nakano fanany Kristy Jesosy fantatsika rehetra zany dia ilay soavaly fotsy ao amin'ny apokalypsia misy ny soavaly fotsy ny Napoléon dia nisy nitaingina izany soavaly fotsy zany mireprésente an'ilay lelanota na rantranty tamin'iny Jeux olympiques iny ihany koa ary tsy vita an'izay fa nisy an'ilay soavaly atsatra nitety an'ilay rano la scène zay ny applaudi daholo ny olona ny applaudira daholo nitehaka sy ny dera sy nankalaza daholo ny olona fa ambadik'ilay
sovaly atsatriny a misy fahefany fahafatesana ny faminina ny olona matiny ady a sy ny sisa be da be zay efa ny andoha sy efa iainan'izao taranaka izao fa ny enveloppe dia ilay etsika mamirapiratra Jeux olympiques sy chorégraphie isan-karazany mahafinaritra mirantiranty sy mahafaly ny maso azonao ngamba ny tiana ambara sy ny zavatra seho an'ny fanazavana tsotsotra mandalo zao fiainan'izao mandalo zao fiainan'izao averiko ihany betsaka ny azo ambara tamin'iny resaka Jeux olympiques iny miaina azy tsika izao fantaro ny baiboly a dia milaza zavatra maro ary ny dicté anton-javatra zay fampahafantarana antsika izay efa malala sy fampitandrimana ho an'izay tsy malala tamin'ny alalan'ny Jeux olympiques iny ny herin'ny filazantsara nanatsikafina zavatra be da be mihitsy indrindra ny esprit tompony reny etsika ireny tao anaty fiatsaram-bela tsy izay azy sy ny fahefana izay ananany hatrany amin'ilay soavaly atsatra azy zay fahefana izay soavaly fotsy ilay antikristy azy ihany koa zay fahefana izay tsy maintsy manana an Jesosy ianao vao afaka ny ho épargné ny amin'izany zavatra rehetra izany loza tsy maintsy ho avy sy anjo amin'io apokalypsy toko fahen'io dia iantso fahafatesana ny olona mianjera ty amiko raha fahafatesana fa tsy hita fahafatesana ny olona tsy fantatro na azonao saran-tsaina ny lanjan'izany fampahafantarana izany tianao Jesosy averiko indray ny dévoiler zavatra avolenta be teto amin'izao tontolo zao ara-panahy tao anaty baiboly iny resaka Jeux olympiques iny ouverture miaina isika izao ampiaina misy esprit mianime izy io raha tsy manana fifandraisana amin'i Jesosy ianao dia sarotra aminao ny ahafantatra ny tontolo ambadika rehetra mifamatitra amin'izany izay mifono fampahoriana fahafatesana mifono fahaverezana mandrakizay tianao Jesosy dia misaotra antsika rehetra ny aina indrindraindrindra makasitraka satria afaka miresaka mifantana amin'ny alalany ty pejy ity indray ny tena koa voninahitra ho an'Andriamanitra irenany da ny tompo Jesosy daholo veloma tompoko